Hitantsika teo zany ny amin'ny lalàna ny amin'ny maloto zay hitantsika hoe lalàna ra-pivavahana io, lalàna cultuelle izay efa vitan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa na izany inona ny antony nanaovana an'ireny détail ireny dia tsoko aminareo fa le détail amin'ny atsipiriany aloha dia tsy haika. Fa na izany raha ny akapobean'le détail dia misy azo tsoahana ihany ao anatin'le izy hoe akoatrany hoe fanatitra nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia maneho ihany ity lalàna ny sary pomany amin'ny fiainantsika. Anankiroa no asehoko anareo anatin'izay. Voalohany ozy itsika teo hoe maloto daholo izay mifiretaka amin'ny tany. Zay na trondro izy na hazan-drano izy fa any amin'ny tany any izy, ohatra fosa, crevette, camaron, langouste, any amin'ny tany any daholo ireny. Ireny maloto. Inona no sary tian'Andriamanitra aseho ao anatin'izay? Ny sary tian'Andriamanitra aseho ao anatin'izay dia maneho ny fiarahany ireny amin'izao tontolo izao zany. Mitakosina loatra amin'izao tontolo izao ireny biby ireny. Dia miteny izy hoe aza hohanina na aza miombona. Dia azontsika amin'izay tianambara zany ao anatin'izay hoe aza miombona amin'izao tontolo, aza miombona amin'izao tontolo izao. Io maneho amin'izao tontolo izao aza hohanina, aza miombona amin'ireny satria efa hohaninao izy zany dia lasa tafiditra ao anatin'ny tenanao ihany koa nefa le izy any amin'ny tany amin'izao tontolo izao. Jerentsika miele Levitikos toko faha 11 faha 11 ka hatramin'ny faha 17 hoe ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia zao avabitabita aminareo ka tsy azo hohanina. Zay raha miretaka amin'ny tany izy zany dia ratsy foana satria an'izao tontolo izao izay rehetra mandady ekibo, izay rehetra mandeha tongotr'efatra, izay rehetra maro tongotra, zany hoe ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia tsy azo hohanina fa zava-betavety reny. Zay raikitra amin'ny tany, kasoka loatra amin'ny tany, mipaty anakifolo be rivo be zao mipetaka amin'ny tany, tsy izy reny. Zay aza mametaveta ny tenanareo amin'izay biby mandadina mikisaka, aza mandoto ny tenanareo aminy mba tsy haloto ianareo fa izany tokony amanitrareo. Ko manamasina ny tenanareo dia ho masina ianareo satria masina, ary aza mandoto ny tenanareo amin'izay zavatra mandadina mikisaka amin'ny tany. Nareo dia voatokana, nareo tsy hanisa an'izao tontolo izao tsony, tsy an'izao tontolo izao tsony nareo, aza manaraka ny fanaony. Iny zany ny sarin'ny poman'ny Romanina toko faha 12 voalohany sy faharoa ko amin'izany rahalahy mangataka amin'izany mangataka aminareo rahalahy no famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina kasitran'Andriamanitra fanompompivavahana tsara ataonareo zany. Io ny culte fanompom-panahy izy amin'ny baibolinareo fa tena hevitra io zany dia fanompom-pivavahana tsara ataonareo zany. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovany fanavaozana saina mba hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy marina ary ankasitrahana. Hitanareo petraka tsara nitsy le culte aloha fanompom-pivavahana. Rehefa manao fanompom-pivavahana zany Israely tsy maintsy manino, tsy maintsy mitondra fanatitra. Fa eto aty amin'ny testamenta vaovao ny fanatitra tsy biby intsony ka atao hoe mila madiona amin'ny biby maloto, fa ianao le fanatitra, fanatitra tenanareo fanatitra hoe ay adraso aloha azafady azafady ozy isika vao ny olo ko anompoahy zay le izy teo aventsika mipito izy teo misy fanavotana aloha zany ty no famindrapon'Andriamanitra koa amin'izany ny famonjena antsika kristianina no resahan'ny Romanina toko voalohany ka hatramin'ny toko faha 1 famonjena antsika zany noho izay famindrapon'Andriamanitra zay ozy izy dia zao amin'izay zany ny culte ataonareo rehefa nivahanao afaka fanandevozan'io tianareo
dia afaka manompo an'Andriamanitra manao fanompompivavahana amin'izay. Dia rehefa manao fanatitra ianareo a dia tsy bibitrony na maloto na madio matolotrareo fa ny tenanareo no fanatitra. Ary ny biby a matoa tolotra an'Andriamanitra dia vonoina maty izy zay no vonoina tolotra ho an'Andriamanitra zay biby. Fa nenareo ny fanatitra tolotrareo dia tenanareo no fanatitra velona. Tanareo efa samy hafan'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao. Tenanareo ny fanatitra velona masina kasitrahan'Andriamanitra dia fanompomana tsara, fanompom-pivavahana tsara ataonareo zany. Rehefa vita zay rehetrarehetra zay aoko masina ianareo satria masina mila miavaka amin'izao tontolo izao ianareo dia aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa mivahany fanaovazana say amantaranareo sitraponatra. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Izay sary zay nefa nasehon'Andriamanitra tany amin'ny Levitikos fa 1:10. Zay ny atao hoe mianatra mamaky Baiboly tompo. Tsy resaka hoe efa zay mihinana foana zay la iny efa diovin' Jesosy daholo zavatra rehetra. Tsy vita amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo tompoka hainao tsara mamaly an'iny. Valy amin'ireo tsara iny. Mila hitatsika zany fa misy prinsipa tsara mihitsy apetraka Andriamanitra hoe paoma testamenta taloha tena izy aty amin'ny testamenta vaovao. Dia eo hoe tsy mametraka koa zany ankoatran'izay ny hoe mandeha mikasika faty satria faty tena ratsy fahafatesana. Tambony ota io vokatra fahotana mahatonga misy fahafatesana. Fa le Andriamanitra tompontsika Andriamanitra velona fa tsy sampy-mona, tsy sampy maty ny tompontsika. Donc tsika tsy mifandray amin'ny fa tsy hoe rehefa misy maty ny avaloha dia tsy kasika an'iny ianao fa sary anehoana ny maharatsy ny fahafatesana. No tian'Andriamanitra apetraka hoe fahafatesana ny tambony io. Tian'Andriamanitra apetraka zany anatin'ny hoe aza miombona fahafatesana. Zay antony tsy nanana ny vorona mpiasa satria reny miombona amin'ny fahafatesana. Fa ianao aza miombona amin'ny fahafatesana satria tambony ota zany. Tsika velona, Andriamanitra velona ny tompontsika, tsika koa fanatitra velona ny ataontsika. Jesosy tsika mitsangana tamin'ny maty. Azonareo le fahasamihafana zao tontolo zao sy ao amin'Andriamanitra. Io zany le biby io. Dia ngeza be tany amin'ny testamenta taloha dia zao tena fantatra Andriamanitra fa matsiro reo. Henan-kisoa crevette zany matsiro. Ozy Andriamanitra hoe na matsiro ary mbola tsy fotoana zao aza mbola hoanina aloha. Fa be dia be koa zavatra matsiro tolo firaisana ara-lofa fa raha mbola tsy manambady ianao dia Andriamanitra hoe matsiro fa aza hoanina aloha. Miandry aloha rehefa ho fotoanan'izay vao mihinana. Dia ny henan-kisoa koa zany fantany mihitsy hoe matsiro aza hoanina aloha rehefa lehibe ianao mihinana an'io rehefa lehibe manambady. Akoatr'izay hitatsika teo hoe zany a tsy manaraka ny fanao zao tontolo zao fanatitra velona Andriamanitra velona tsy mifandray amin'ny maty. Ny zavatra matsiro na matsiro ary rehefa tsy amin'ny fotoanany dia mbola tsy azo hoanina aloha fa zay amin'ny fotoanany ihany no hoanina. Dia tiana ingeza be tian'Andriamanitra apetraka amin'ny fahamasinana. Petera voalohany toko voalohany ny 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Koa amin'izany dia tanjao ny sainareo ka mamonoana teny ary manana fanantenana feno ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa. Dia aza mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina tadidinareo. Levitikos 4:10 resaka biby maloto ny Levitikos 4:10. Fa averiny Petera izy hoe voasoratra hoe masina ianareo satria masina ary dia raha ilay tsy mizata van'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra ny antsonareo hoe ray
mitondra tena mifatahorana mandritry ny andro fivahiniananareo ety. Inona zany le masina ty amin'ny testamenta vaovao, tsy resaka biby maloto na biby madio intsony na de Levitikos 20 de fanompesan'ny Petera de averiko any a rehefa misy zavatra verimberina ao anatin'ny andalana raiky zava-dehibe zay zanaka mano mitondra tena aza mitondra tena de aoka ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra mitondra tena amin'ny fatahorana. Ny famasinana ty amin'ny testamenta vaovao tompoko de tsy resaka sakafo intsony fa resaka fitondran-tena na lalàna moraly. Mpakasy retsika testamenta vaovao tena za Petera tena zany zay Petera apôstôly nandeha araka tsindro mandron'Andriamanitra. Zay le mantsika hoe baiboly no arahantsika matenin'Andriamanitra amin'ny baiboly ny zavatra resahany de zay zany fandehan'ny zavatra io ny fitondran-tena ny zava-dehibe aty fa tsy miresaka sakafo. Zay mamasina na tsy mamasina anao fatatsika zany hatramin'izay androany izy tsindrina kokoa. Poma zany lay biby maloto haina poma mo biby maloto manaraka re biby reo koa de eo amin'ny vora ikereo amin'ny vora de mihinana ny zavatra rehetra tsy manavaka an'iny iny jereo ny kisoa fa zao aloha ny teneniko anareo zany milaza kela za zany tsy te hiditra amle hoe kisoa mitondra ino koa onde négative mitondra iny tsy hiditra am'reny a mbola hafa ndray reny aty amin'ny UHS développement personnel no manao an'izany fa le kisoa voalaza ny tenin'Andriamanitra zao tompoko ny fandehan'ny zavatra io. Ny kisoa sy ny biby rehetra rehefa mihinana izy de mihinana izy ny zavatra organique de avadiny ny zavatra organique iny nefa miova izy sy avosina sy diovina rehetrarehetra iny ao anatiny ao a de mivadika hena de ny ambony zay maloto de mivoaka kisoa ao tsika. Donc tsy le nohaniny iny zany nohaninao rehefa mihinana ianao fa hena ny nohaninao satria fa namboariny vatany le zavatra nohaniny. Fa ny tia natongavana am'le kisoa tsy azo hohanina noho izy mihinana ny rehetrarehetra. Zavatra anankitelo ny tena zavatra misy mba jereo ny sakafotsika hoe nahoana karazany sakafonao fa ny zavaboarin'Andriamanitra mihinana ny sakafo rehetrarehetra eto ambony tany de totozy ny voalavo iny tsy mifidindritra de ao aorinan'ny voalavo a de ny olona de ao aorinan'ny olona ny kisoa zay filara de mitreretana efa le tsika inona fa vary ana atody alao tsy tenino mbaza fantrano loatra kely loatra ny zavatra hohanitsika nefa tsika hoazo mihinana zavatra hoibe fa io zany ao avadika ny vatatsika na io avokary na io tonga nofo na tonga rehefa ratsiko izy de lasa tavitsy rehetrarehetra. De problème anankiray manaraka zany amin'le biby maloto de noho izy mihinana ny zavatra rehetra fa tsy mandinika ny mandinika mantsy a ohatra ny omby ohatra raha mandinika tsy le resaka hoe mandinika hoe ino mandika mandinika amin'ny teny vazaha réfléchir ruminer ny omby fa tsy réfléchir fa rehefa ruminer izy a dikan'iny a alainy le zava ny omby zany herbivore fotsiny izy alay le herbe de ataony any a de rehefa mipetraka izy aveo de avoakany de iny am'izay le mitsakotsako izy le mandinika izy amin'iny de ohatra minatsilikoma iny zay ny omby. Fa ny kisoa na de mivaky kitro ary ane somary mamizesy tamin'ny talonkory kisoa fa izy tsy mandinika zay le antony tsy hinanana kisoa izy tsy mandinika aa tonga de hoaniko hoe ately daholo zay hitany io hoaniko daholo zay hitany rehetrarehetra eo. Io na Levitikos 20:17 hoe ny kisoa
satria mivaky kitro ihany izy a sady mitsarika tsara ny kitro nefa tsy mba mandiny maloto aminareo izy zany hoe tsy avy bivao zany kisoa mihinana tsy fihinana tsy ho fihinanareo ny henany reny ary tsy hokasihanareo akory fatany zava maloto aminareo ireny zay mampaloton'ny kisoa donc aba mitadiny anako ataoko anahitan'izay atao amin'ny Facebook many de tsy voadika aloha ela mo tsy mihina kisoa ela fady kisoa fady kisoa fa raha ohatra ka mortadelle jambon areny kosa aloha any koa tsy antro mihitsy pâté fa nanina mihitsy hoe pâté andro fa tsy maio zay mihina kisoa tsisy zany reo noho izay inona ny tiana tongavana ny tiana tongavana satria averintsika pome izy tany amin'ny testamenta taloha ty amin'ny testamenta vaovao izy dia fitondran-tena aotsika eo amoral jauna voalohany toko faefatra andiny voalohany hoe rirala aza mino fanahy rehetra fa zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy satria maro ny mpaminaso antoka efa lasany amin'izao tontolo zao raha ataoko miteny hafa izy de hoe mba mandini aloha vo miteny fa tsy ately la daholo zao mpampianatra rehetrarehetra sy mpitokoteny rehetrarehetra amin'ny Facebook sy amin'ny radio sy amin'ny télé zao zay dikany ao zay le tian'Andriamanitra tongavana amin'ny resaka kisoa tompo mba adinio laza manao trano kisoa ny kisoa hoaniny daholo zay hitany eo fa ny anao mba adinio zay hoanina sy tsy hoanina tsy le hoanina sy tsy hoanina ny vava fa le hoanina sy tsy hoanina ny fitondran-tena sy ny fampianarana tena izy mbola tsy mino asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo andiny faraky ambin'ny folo ain'ny asinahy mamaky baiboly tsara asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo andiny faraky ambin'ny folo tsara no tao Tesalonika ny toe-panahandreo satria nandray ny teny tamin'izao tokoa indrindra izy hoe mana toe-pana tsara ianao raha mandray teny amin'izao tokoa indrindra ka nandinika ny soratra masina isan'andro ao sady nanadiady ny famarinan'izay reny zany tsy manao belehibe zany mihainy fampianarana fa ohatrany kisoa zafady amin'ny fiteko baiboly no manao an'izany ena zany efa zavakaratsa baiboly teny de rahika mila mahay manavaka tsika ary mahay manavaka amin'ny alalan'ny famakina ny baiboly isan'andro zay amin'ny alalan'ny famakina baiboly isan'andro no ahafahanao manadiady hoe marina ve zavatra heninao sa tsy marina zay lazay Paoly mozy izy na marina zany na tsy zay izy amin'ny baibolinareo mila mahay manavaka ohatry zany tsy zay le tiana tongavanao anatin'le izy Levitikos toko faraky ambin'ny folo andiny fahenina amby efapolo sy fafito amby efapolo efatra amby efapolo le hitantsika telo hoe masina ianareo satria masina de aveo izy izany ny lalàna momba biby sy vorona zava-manananana rehetra zay metsiketika ao anaty rano ary ny zava-mananana rehetra zay mandadana mikisaka amin'ny tany mba hanavanareo ny madio sy ny tsy madio ary ny biby azo hoanina sy ny tsy azo hoanina zay le mahay manavaka fa tsy ohatran'ny le raiky ala zay zany nampitaina ao anatiny tsika mahay manavaka ny Hébreu toko fahadimy andiny fahatelo amby folo sy faefatra amby folo de ozy hoe fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono ten'Andriamanitra zany ka ronono ara-panahy no velomanao de tsy zaka miteny fahamarinana satria mbola zazaboto fa ho an'izay efa lehibe vindikanina ten'Andriamanitra nyresahany eto tananao ten'Andriamanitra kay le asaidinia-tsika io avahantsika madio sy ny maloto amin'io mpampianatra ten'Andriamanitra satria hoarina hoarina amin'ny sakafo ny ten'Andriamanitra zay tena diavako ny baiboly zay fa mitiko izy anao hoarina amin'ny sakafo ny ten'Andriamanitra misy ny ronono ara-panahy de misy ny vetikana de ozy izy ho an'izay efa lehibe ny vetikana de ho an'izay manana saina efa zatra nampiasaina tsara ka manino mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy fa tsy ohatran'le raiky anary aotsika zay ka ianao na tsy mihinana nefa tsy hainao manavaka an'izy hoe inao moa tena principe biblika navana baiboliny amin'ny ata de mitovy am'le tsy hoaninao ianao zany
mihinana amin'iny zava-dehibe fa ianao tsy mitovy amin'iny zava-dehibe iny raha manao voakary anasobolengatsika zay de ozy izy hoe na de matsiro ara ozy ten'Andriamanitra zany tamin'ny zanak'Israely tany enefitra na matsiro ary de miandro fotoany voazoany fa na mare fofona manitra be ary ianao de tsy azonao hoaniny zany satria tsy mbola tsakafonao izy eny ohatra zany any mitovy am'zany mihitsy fa tsy hoe vao mahita matsiro kely de hoanina daholo izy misy fotoana miandro fotoana azotsika am'izay satria ny religion rehetra le mangalatahaka an'Andriamanitra de tsy mihina-kisoa daholo fa mitsabo gasy zany na ny silamo zany na niny zany tsy mihina-kisoa daholo ny sinoa ihany le sinoa sy fihinan-kanina moa zany hafa mihitsy Korinthiana voalohany toko fahaefatra diny fahaefatra jereo tsara fa maninona koa ny religion rehetra ny tsisy mihina-kisoa de ozy izy hoe satria reny de najabainy Andriamanitra zao toy zao ny sainy tsy miny mba tsy amina piratany fahazavany filazantsara voninahitry Kristy zay endrika Andriamanitra mamely najambaina ny mason'ireny ozy izy de le forme hitany hoe tsy azo hoanina ny kisoa fa le tena tanjona tsy mahay manavaka izy tsy mandinika na mandinika teny gasy na mandinika teny iny na tsy mandinika gobena daholo fotsiny hoe zany nampianarana anay ary zay le tokony tsy ananany kristianina hoe zany nampianarana anay hoe mahazo mihina-kisoa de mihinana zay fa raha ohatra ve zany ianao ka teraka tany Pakistan de tany ray anao teny nampianarana anay tsy mihina-kisoa de tsy mihinana zay mila azonao tsara hoe fa maninona ny mihinana ary maninona ny tsy mihinana raha ny tenin'Andriamanitra lazaina fa tsy resaka ara-pahasalamana ny resaka zay ka ny religion zany de tsy mahita an'ilay ten'Andriamanitra pitay fa le forme no arahiny